Olona telo indray no matin'ny coronavirus eto Madagasikara ny 20 Mey teo araky nitatitra nivoaka tamin'ny anamajerim-panjakana androany zoma. Avy eto Analamanga ny iray, avy any Matsirambony ny iray ary avy any Atsimondrefana ny iray. Mahatratra 4,7 araka izany ireo lavo n'ity valanaretina ity hatramin'ny dirany teto Madagasikara. 7,7 tamin'ireo olona 2,9 natao fitiliana no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. 9 tamin'ireo avy eto Analamanga, 9 avy any Alotra Mangoro, 4 avy any Diana, 3 avy any Matsirambony, iray avy any Boeny, 7 avy any Vakinakaratra, 7 ihany koa avy any Atsimondrefana, 3 avy any Vatovafitovinany, iray avy any Menabe, 30 avy any Moronmany, iray avy any Orombe, iray avy any Anosy ary iray avy any Itasy. 7,7 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary ao anaty fahasarotana ndraiky amin'ny 3,9 amin'izy ireo. Taorian'ny fanofanana nandritra ny herintaona mahery ireo mpianatra ho zandary miisa 220 tao amin'ny école de la gendarmerie nationale Ambositra dia Notanterahina androany famoahana ireto andiany fa 570 ireto. Noho ny HAMEHANA ARA-PAHASALAMANA mifandraika amin'ny Covid-19 dia tsy nisy nanatrika ny lanonana lehilahy 7,7 amin'ireo mpianatra ho zandary ireo raha toa ka 4,20 ny vehivavy. Matin'ny 1,20 ka hatramin'ny 3,30 taona izy ireo. 200 ireo mpianatra ireo tamin'ny fidirana ny volana martsa 2024 saingy ny alandaharana ny sasany 7,70 tamin'izy ireo no tsy maintsy niverina nanao fiofanana vokatry ny fahazonana tratsy amin'ny 12 aprily izao indray. Araka izany ireo no hanao ny fanadinana ary aharitra 2 herinandro izany. Iverina isa indray ny tompiatsonana ny arivon'ny afana mandray ireo mpandeha tsy maintsy mivezivezy isan'andro avy any Itasy mankaty andrenivohitra. Manaiky ny ametrahana fiara fitaterana manokana mampitohy ny faritra Itasy sy ny faritra Analamanga ny ben'ny tanàna Ambatomravavy Mersetosika ary ny arivon'ny voalohany sy faharoa. Natokana ho an'ireo mpiasa sy mpianatra mipetraka amin'ny faritra saingy mianatra sy miasa aty Analamanga ireo fitaovam-pitaterana ireo. Araka ny voalazan'ny fanapakevitra ny FBB Baikona any amin'ny faritra Itasy ny ady atao amin'ny Covid-19 ny alakamisy teo. Natao hitatitra ireo olona ireo maraina sy hanatitra azy ireo ny hariva ireo fitaovam-pitaterana ireo ary tsy afaka mitondra olona hafa ankoatran'ireo efa voalaza ireo ihany.